ilana faiza manao manokana ny fitiliana ny resaka famitsim-bola sy ny famitsim-bola ny asa fampirorona araka ny nambaran'ny italian'ny zandarim-panao famitorana faiza manao izay ahafana manamafy ihany koa ny famitorana izay tanterany eo anivon'ny zandarmaria fanazavana avy hatrany ary eto ny jeneraly Nosesy Randrianarimanana DPJ eo anivon'ny zandarmaria Pirenena Malagasy. Fahasandavanandron'ny gendarmerie moa fanaovana famitorana fa milafy ny adin'ny famitsim-bola sy ny famatsiny ny asa fampirorona dia ilana fahaiza manao manokana dia izay no antony nanamafisana zany ny fahaiza manao ny ato amin'ny gendarmerie inona no andrasana amin'ny samifinina ny fitohizana izay fiara-miasa zay satria fantatrareo fa mivoatra isan'andro isan'andro ny fisiny fandika-dalàna tahaka itony dia ilaina foana zany ny manavao ny fahaiza manao amin'ny lafiny fanadihadiana ny ato amin'ny gendarmerie zany dia mametraka rafitra vaovao iadina amin'ny famitsim-bola ary manamafy ny fahaiza manao mba hanomezana tosika ireo sabadrara anisan'izany ny misamifinina izay anisan'ny saorana manokana zany amin'ny fanampinanay tamin'ny fanofanana an'ireo mpanao fanadihadiana omeny lalàna zany ny officier de police judiciaire ny mpanao fanadihadiana zany hanao an'izay fanadihadiana zay nefa arak'ilay voalazoko teo ilana fahaiza manao manokana koa le izy dia izay lafin'izay zany no tsy maintsy fandraisany rehetrarehetra ao anatin'ny sehatra dia ny renseignement rehetrarehetra financier moa zany any amin'izareo fa aty amin'ny gendarmerie amin'ny maha OPJ azy dia manao ny fikarohana ny investigation mifameno zany ireo andraikitra sahan'ny institution anankiroa ireo amin'ny lafiny ady amin'ny famatsim-bola sy ny famatsiana ny fampirorona.